ndraiky fanoraisana ndraikitra zany mandray andraikitra zany tsy olona misalasala zany efa misy fiomanana efa misy paikady ao an-tsainao ary efa misy olona miaraka amin'ny tena natanteraka azy fa tsy zay tena miteny rehetrarehetra zao akory dia hoenona daholo dia miova indray fanapahan-kevitra amin'ny farany na disy fanantenana ny anareo mibe indrindra ka tsy ilaza hoe inona lisy fa dia nareo malala hoe ohatra n'inony zany ampanantenana antsika zany fa tsy miady vatra n'izany tsika zay misy ao ahitsika mitatana azy fa anara-maso tsika manomboko zao ary hoentitra ihany keo tsika satria tsy araky mpanantenaina ny fijerevany atsika anisan'ny parti ngeza be tsika natao politika matanjaka nefa dia adino nefa dia tsinitsinino inona reo anay fa tena anoana tanteraka anareo zay fa tamin'ny 5 septambra 5 nijoro ny tanora nanohitra ny tsirariny teto Madagasikara tamin'izany satria lasa niverina na tsy aro tena mbola voazanaka indray tsika tamin'ireny fotoana reny misy ny tanora rano tanora nilatsaka tamin'ireny fotoana reny mba hatadidiotsika fa aza mba faly fotsiny maka toerana maka fahefana maka voninahitra inona moa zao no lazaina fa tsy mety amin'le fanavaozana no hidradradradrana fa tsy mety le fanavaozana satria ianao ve tsy nahazo toerana miezaka zay manavao miady amin'ny kolikoly fa ny any sasany rehefa tsy mahazo toerana dia tsy lazainy fa tsy mety le zavatra tsangana ry tanora ho izy nirana ataontsika teo mitsangana ry tanora mitsangana ho an'ity firenena ty satria ianareo ny tompony ty ao rapitso fa tsy zahay io efa andeha retirety daholo zay be resaka etsero io raha tsy efa retirety ara ny sasany dia mbola be resaka avelao any tanora ny sehatra avelao ny tanora ny hitondra n'io parti politique io avelao ny tanora ny hitondra ny fanjakana io ny antoko politika mitoninazo matanjaka anisan'izany ny antoko tiako Madagasikara ohatra zay anisany ataoko hoe antoko nandraisanay anjara tamin'ny vanim-potoana ny tarihan'Andriamatoa Marc Ravalomanana ny Temazava antoko politika anankiray efa tena mitsotsorika fantatritsika loatra zany raha ny tantara no resahana amin'ny lafin'ny politika fa anisany tena mampiemitra ny firenena dia ny fomba fanaonao politika tsy mitodika afa-tsy ny tombontsoan'ny tena dia anisan'izany le antoko mihevitra azy hoe matanjaka satria tsy mihevitra asa tsy izy sy manodidina azy sy ny zanany zay ihany zany natao hoe politika eto Madagasikara dia politika amin'ny matanjaka sy manam-bola tokony makasisiny ny atao hoe asbinina zay ngamany ilazana azy ny atao hoe asbinina dia tokony makasisiny amin'izay efa tsy anjarany zareo ntsony mitondra rivotra vaovao an'ity firenena ity fa avaozana na raha politika tokony ny fifidianana no ahafahana mandrefy ny tanjaky ny antoko politika